tsy misy fiarahamonina mirindra eto Madagasikara raha tsy misy ny firaisan-kina amin'ny samy malagasy. Ny firaisan-kina no hery ny tao-trano tsy vita raha tsy fanankonana. Samy gasy fandaharana vokariny CRG Madagasikara toana maso amerikanina. Nanao ahoana ny fiara-miasa teo amin'ny groupe PIS tao anatin'ny fanatanterahany tetikasany. Manao ahoana ihany koa ny fiomanana amin'ny asa sy hetsika ataon'izy ireo ao Soanala. Ny fitsipim-pitondratena tokony hananan'ireo misana ny asa-panjakana ho fisorohana ny kolikoly. Andrafitra ny samy gasy an'io ireo mampionina tsy adonoina ihany koa ny fanontaniana mahazatra ho ampiainy ny fandaharana. Araka izany dia Nour Raoul Erson sy mampionina Ravalson no eto amin'ny samy gasy an'io. Salama daholo tompoko, ndandray aritsika hiaraka manomboka eto. Samy gasy ny vaovao. Andretsy miala lanjaniony sarika mpikambana mavitrika ao anatin'ny groupe PIS. Manao ahoana ireny fiara-miasa aminareo ao anatin'ny PIS amin'izao sika ififaraparana amin'ny famitana ny ezaka iombonana sy asa iombonana ataonareo izao. Manantsakifana aloha dia mitsakifana nampiny le formation dia ampiny fanakalozana amin'ray rehetrarehetra manampy an'le tsakifa sy le azo fana formation dia iny zany sady mitombo zany fifanakalozana aminay. Raha ny ainanareo amin'izao ao anatin'ny groupe, ao anatin'ny inisiativa ve dia tena miaina an'izay ianareo? Miaina amin'le fifanakalozana? Ya, dia manao ahoana ny fisehany? Satria izay araka teniko teo fa manano tsaikefana dia complémentaire be zany izay ao anatin'le fifanakalozana dia efitra hoe mety fakatro takatry ny hafa dia tsaikefa tsy hanana fa hanana ny hafa dia mifameno zany tena amin'le groupe ray tena hoe mafy tsara zany. Dia manao ahoana indray ary ny fiara-miasanareo ao anatin'ny inisiativa dia manao ahoana ny fandraisana andraikitry ny tsirairay? Misy tena misy ny collaboration marina hoe misy namana anankiray zao sahirana miasa misy dia hoe matetika zany anankefatra izay no tena hita ao anatin'le rehefa mamonjy les formations sy les présentations live reny dia nefa ny any amin'ny compréhension zany misy entre anay hoe samy manao izay anjara ndraiky samy manao izay anjara tandrifitra azy amin'le inisiativa fa tsy mifametsinitsy zay ohatra tsy afaka ny ray dia nefa iny afa-tsy afaka iny nefa nametrahana ndraiky fa anay dia vitany koa ny andraiky fa nomena anazy nametrahana ndraiky fa manokana dia hoe tsy afaka makary amin'le présentation en live ohatra dia nametrahana ndraiky fa manokana mihitsy dia vitany ndraiky fa nametrahaka aminy. Ny ankoatr'izay mandray ny andraikiny tsara daholo zany ao anatin'ny ekipa? Samy mandray ny andraikiny daholo aloha hatreto. Tsy manahirana ve ny mampirisika ireo ekipa hafa avy amin'ny entité hafa indrindra ohatra ireo autorité ao anatin'ny vondrona anareo andray ny andraikiny na ny mampirisika an'izy ireo andray ny andraikitra ao anatin'ilay inisiativa? Le izy zany zay ao samy manana ny taonanay aloha dia tena raha ohatra hoe raisina zany dia tokony misy conflit de génération satria aminay ngamba misy asy indrindra sy misy nyzandy indrindra dia nefa tsy manana sarotra anay fa resaka fifandesen-dahatra zany no natao eny mety misy membre anankiray saika idesiste izy mo tsy hoe miankina aminay fa miankina amin'ilay resaka teknika zany afaka tsy nanaovany dia ny fandresy zay tao anatin'izay dia resy lahatra moa izy fa anoy an'ilay inisiativa dia aveo nizay nefa dia ohatr'izay ihany koa namezany andraikitra anazy tao anatin'izay resaka fifanakalozana sy fifandresen-dahatra foana zany. Dia izay no miantony tsy manao sarotra satria tsy afaka hoe miimpose zany zay hoe tsy maintsy tiana ndraiky tsy miaina fa hoe manontany heviny aloha hoe vitanao hoe dia mariny manaiky izy dia efa samy manaiky dia olo dia tsy mifanaiky dia samy manokany andraikiny. Raha raisiko hoe ianao manokana ary inona no andraikitra ao? Ny andraikitra mitady resaka hoe collaboration amina partenaire
zay zao ny andraikitra dia efa nandefa mail moa zany tena ny institution retina hoe iara-iasa afaka iara-iasa ohatra hoe CNIDH zao dia efa nanao rencontre préalable moa zay tamin'ny rapporteur an'zareo dia hoe alefatsy ny TDR dia nandefa TDR zay nandraikitra faharoa mifandraika amin'izay ihany koa le fiara-miasa amin'ny resaka société civile zay hoe atao hoe partie prenante any atoerana zany anome an'le formation isan-karazany regny efa mifampiresaka moa zany zay dia namaiky zareo fa le le hoe misy an'le peste dia le foana daholo ny fivorivorina rehetra sy ny ohatry zany. Misy fampiresana foana hoy Elina Tex Ramasy Manjaka ao Fort Dauphin eo amin'ny PIS groupe izay misy azy. Alohan'ny hanaovana zavatra anankiray moa zany dia misy ny karazana fihaonana amin'ny alalan'ny serasera izay ataonay ataon'ny groupe PIS dia sady eo ihany koa no azahoana feedback mikasika ny avy amin'ny tsirairay mikasika ny fahitany an'le zavatra ho atao sy ny fomba natanterahana anazy. Zany hoe fahitako anazy zany amin'ny ankapobeny dia fiaraha-miasanay izy io fa no le elanelaka any dia izay mba akaikikaika an'le toerana misy ny soanala no misolotena manao izay ezaka tokony ho vitany. Zany hoe manohana ara-kevitra tsara mba mpahafantatra fa miasa miheriny ny groupe amin'ny maha initiative anazy zany. Zany hoe manohana ara-kevitra zany no tena anjara asan'ireo any amin'ny région hafa. Manohana ara-kevitra satria zahay misy fihaonana ao anatin'la misy fifandraisana ao anatin'ny misy groupe kely zany ao amin'ny Facebook groupen'le ifandraisan'le groupe PIS dia ao zahay ny karazana hoe mialasina mitendraiky misy concertation kely arak'izay isak'izay zavatra atao sy izay eritreretina atao sy ny fomba fahitany tsirairay azy amin'ny fanatanterahana anazy. Dia samy mandray ny andraiky ny tsirairay avy sa mety hitanao hoe misy olona ihany mialangalana ao anatin'le izy? Samy mandray ny andraiky ny ka samy mandray ny andraiky tsisy zavatra tapahana mihitsy zany raha samy manome ny iziny aby dia mahita hoe tiany tokony ho izy. Ia, raha ny eritreritra ao ary ny fifanakaloza-kevitra aminareo mpiatsehatra samihafa ireo ve atokisana hitondra fiovana ho amin'ny fandriampahalemana eto Madagasikara? Meko ohatra farany tsotra ngambana anao satria ny fahitako ny fanovana sy ny fiovana eo amin'ny fitazonana ny fandriampahalemana maharitra dia miainga amina zavatra kely fiovana faran'izay kely ohatra zao tamin'ny fandefasana ny sport manintana ny ady atao amin'ny senanapira tany soanala dia misy le nylazaikanao teo hoe misy commune anakiroa sahady izay nangetaheta ny fomba fiasa iny zany efa fitarana sahady eo amin'le tetikasa makany amin'ny commune hafa amiko zany dia efa karazana indisy milaza sahady hoe azo atao ny fanovana ary azo tanterahana tsara. Efa misokatra ny fifidiananao mpiaino ireo tetikasa iombonana miompana ny fandriampahalemana sy ny filaminana fiarahamonina. Tetikasa 10 tanterahan'ny groupe 10 mivondronandreo PIS Builder enina amby roapolo mianadahy no aroso tsarainao mpiaino io. Milarana 032 32 032 30 no andefasanao SMS. Raha isafidin'ny groupe aina avao ianao dia alefaso SMS ny IC espace 1. Raha isafidin'ny groupe GSM dia alefaso SMS ny IC espace 2. Raha isafidin'ny groupe PIS dia alefaso SMS ny IC espace 3. Raha isafidin'ny groupe Fanjiry dia alefaso SMS ny IC espace 4. Ary raha isafidin'ny groupe Mandrava Sarotra dia alefaso SMS ny IC espace 5.
efa fotoana fohy sisa no ahafahana manatanteraka izay fifidianana izay noro a dia n'izao dia toano amin'ny fandefasana sms izay groupe maharesy lahatra anao mpiaino afaka manao j'aime mitetika isa imbonana tsirairay ihany koa mpiaino mampionina amin'izay fotoana izay dia afaka miditra ao amin'ny page facebook projet samgasy isika izay te hifidy amin'ny alalan'ny facebook ny site web ny tetikasa samgasy a dia ny www.samgasy.mg ihany koa dia afantarana ny andinidiny rehetra mahakasika ny tetikasa ny vondrona tsirairay na dia fantatra ihany koa ny tetikasa samgasy ianao aleo averina ihany mampionina aloha hoe ahoana ary ny fomba isafidianana amin'ny sms efa misokatra ny fifidiananao mpiaino ireo tetikasa iombonana miompana fandriampahalemana sy ny filaminana fiarahamonina tetikasa 10 tanterahany groupe 10 ifondronandreo pisbildera enina amin'ny roapolo mianadahy no aroso tsarainao mpiaino io milarana 03232 03230 no andefasanao sms raha isafidin'ny groupe aina avao ianao dia alefaso sms ny ic espace 1 raha isafidin'ny groupe gsm dia alefaso sms ny ic espace 2 raha isafidin'ny groupe pis dia alefaso sms ny ic espace 3 raha isafidin'ny groupe fanjiry dia alefaso sms ny ic espace 4 ary raha isafidin'ny groupe mandrava sarotra dia alefaso sms ny ic espace 5 samgasy ny vaovao efa manakaiky ilay fotoana afantarana hoe iza amin'ireo tetikasa na izaka iombonana reny ho safidin'ny mpiaino sy ny jury na ireo mpitsara ao anatin'izay mampionina dia etsika lehibe samgasy piseo orja no oman'ny samgasy atao ao amin'ny le pavé Antaninarenina Antananarivo io ao no anehoana sy amantarana hoe iza re izay voafidy izay e dia n'izao indrindra raha ao Antananarivo ianao dia azonao raisina ao amin'ny foibeny SFCG Madagasikara ao mahatony vandry ny invitation na ny fanasana izany na azonao atao ihany koa ny miantso ny larana 22 493 40 karatra vitsivitsy ihany no natota fitsipipitondratena ho fisoroana amin'ny kolikoly eny anivon'ireny asam-panjakana ireny io no avoatran'ny samgasy mandray vahiny rehefa avy eo rakoto voavy fanantenana conseiller principal éducation ao amin'ny Bianco na ny Brao Maleotena amin'ny ady amin'ny kolikoly no vahiny androany samgasy mandray vahiny mandroso tompoko ia iresaka momba ny fitsipipitondratena eo amin'ny sehatry ny asam-panjakana indray ny fandarana samgasy amin'ity androany ity Andriamatoa Fanantenana Rakotovoavy conseiller principal en éducation eo anivon'ny Bianco no manoloana anay amin'izao fotoana izao miara-banao ny fandaharana eo amin'izay resaka hoe fitsipipitondratena eo amin'izay sehatry ny asam-panjakana izay inona no azo ambara ny tsara ambara voalohany aloha dia ny fanaovana fitsipipitondratena na ny hoe ny fananany mpiasam-panjakana fitsipipitondratena dia araka ny izay voasoratra ao amin'ny fifanarahana iraisam-pirenena momba ny ady amin'ny kolikoly sy ny fisoroana kolikoly ao amin'ny artikla 6 dia manambara fa tokony manana izay fitsipipitondratena daholo ny mpiasam-panjakana na ihany koa any amin'ny sehatra tsy miankina dia satria moa Madagasikara anisany nanao soniana izany fifanarahana iraisam-pirenena zany eo amin'ny firenena mikambana dia manaraka an'izay toromarika izay ary manatanteraka ny fanamboarana ny fitsipipitondratena ho an'ny mpiasam-panjakana na eo anivon'ny sehatra tsy miankina arak'izay inavy ary zany izay fitsipika na hoe fitondratena izay tokony ho arahana mpiasa anankiray izy io aloha ny fitsipipitondratena dia arakaraka ny sehatra misy an'ilay mpiasa miova zany izy io amin'ny ankapobeny ohatra hoe tsy mitovy tanteraka ny fitsipipitondratena eo amin'ny miaramila eo amin'ny gendarme eo amin'ny polisy dia samy manana fitsipipitondratena izay samy mampiavaka azy na izany na tsy zany dia misy itovizany ihany satria anisany zavatra voizina ao anatin'ny fitsipipitondratena dia ny fiarovana ny mpiasam-panjakana na mpiasa ny amin'ny sehatra tsy miankina tsy hanao kolikoly zany hoe fitaovana zany io fitsipipitondratena io ahafahana miaro
ny fanaovana kolikoly. Ahoana moa zany no ahafahana miteny hoe raha manaraka an'ireo fitsipim-pitondran-tena ireo ilay mpiasa anankiray dia ahafahana hisoroana ny kolikoly izay fitsipika fitondran-tena rahany izay. Satria ny raha tsy laza fotsiny zao ohatra hoe ao amin'ny lalàna malagasy, lalàna vaovao moa 9 aotra roapolo tamin'ny 12 aogositra 9 dia milaza ny hoe fandrarana ny fandraisana fanomezana satria heverina fa fanaovana kolikoly zany. Dia mandrakarivo zahay ao anatin'ny fitsipitondran-tena dia mametraka ny hoe inona ny toetra tokony ananany mpiasam-panjakana manoloana ny fanomezana omen'ny mpanjifa raharaha eo aminy. Dia misy andindiny zany hoe tahaka an'izao no fomba atao na ny toetra tokony ananana manoloana ny reny fanomezana cadeau izay atao hoe illicite moa izy raha ka makany amin'ny fanaovana kolikoly ilay fanomezana. Raha ny eo anivon'ny Bianco manokana manahoana ny fahitanareo ny fanarahany mpiasa an'ireo hoe fitsipika ireo? Ny voalohany misy fombafomba rahana rehefa anangana fitsipitondran-tena eto anivon'ny Bianco. Ny voalohany amin'izany dia ilay ataontsika hoe fanangonana ireo sotoavina sy ireo fombafomba fanatanterahana asa eny anivon'ny sehatr'asa-panjakana anankiray. Ao anatin'izay dingan'izay dia efa misy sahady fangalana hevitra ireo mpiasa-panjakana manoloana ny fihetsika na ny fomba atao manoloana ny fanaovana kolikoly eny amin'ireny sehatra ireny. Izany hoe zay ilay ataona hoe fazina appropriation na dia hoe mbola vao manangana arytsika ao anatin'izay dinika izay dia efa manomboka miditra tsikelikely amin'ny fankatoavana ilay fitsipitondran-tena izay ho atsangana zany ilay mpiasam-panjakana. Rehefa avy eo dia tonga amin'ny hoe fankatoavana ilay fitsipitondran-tena. Misy zany komity miaraka amin'ny solotena mpiasa mazava ho azy mijery akaiky ny mombamomba ny andindininy ao anatin'io fitsipitondran-tena io dia mankatohana azy dia avy eo iny avadika ho lasa lalàna. Rehefa lasa lalàna iny dia mazava ho azy mahalalàna azy dia tsy maintsy ampiarina ary ny tsy fampiarana anazy dia mitarika any amin'ny fanasaziana. Na izany na tsy zany dia ny Bianco dia mihevitra fa ny fanarahana n'io fitsipitondran-tena io dia tsy vitany hoe tsy maintsy fotsiny fa misy an'izay hoe fintompoana zay. Miroso indray zany miverina mitompo an'ilay fitsipitondran-tena ilay mpiasam-panjakana dia manaraka ho azy. Dia nanangana zany zay ny atao hoe cellule d'animation code de conduite any amin'ireny sehatr'asa-panjakana efa manana ny fitsipitondran-tena ireny. Ampaharitra ny fanarahana sy ny fanajana ny fitsipitondran-tena ny tena asan'io cellule d'animation io izay heverina fa tsy anjara amin'ny Bianco samby irery ny manara-maso ny fampiaran'ny mpiasa ny fitsipitondran-tena fa eo zany io cellule io sady manentana amin'ny fampiarana anazy no manara-maso ary mazava ho azy ahafahan'ny tompona andraikitra mahazo tatitra momba zany hoe fanajana na tsy fanajana ny code de conduite io cellule io ahafahana mandray fepetra momba an'ireo mpiasa tsy manaraka n'ilay code de conduite. Zay zany amin'ny ankapobeny kisary ahafahantsika hoe manatratra ilay fampiarany mpiasam-panjakana na mpiasa ny amin'ny setra tsy miankina ny fitsipitondran-tena izay mifehy azy. Raha zava-misy fantatry ny mpiasam-panjakana ve na ny mpiasa izay fitsipitondran-tena izay? Hatreto aloha zany ny fitsipitondran-tena tena hoe natao niaraka tamin'ny secteur public ny sehatr'asa-panjakana dia eo amin'ny 5 eo zany ireo sehatr'asa efa manana. Ohatra hoe raha tsy laza afa-tsy ny gendarmerie nationale, ny police nationale, ny armée, ny domaine, ny eo amin'ny secteur impôt sy ny douane, ny administration pénitentiaire, eo amin'ny justice, ny santé ary atsoatsy dia voaka ihany koa ny mpiantsehatra eny anivon'ny commune. Dia ireo sehatra voalaza ireo dia efa nisy dingana natao ahafahana mampafantatra ny mpiasa izany fisina code de conduite zany. Anisan'ny ezaka lehibe ohatra ny fanatotana amin'ny boky kely ny fitsipitondran-tena mba ny mpiasa tsirairay dia tokony manana izay boky kely izay mirakitra ny fitsipitondran-tenany. Dia mazava ho azy mitombo moa ny mpiasam-panjakana indray kosa dia anjara n'ilay secteur voakasika zany ny mampitombo ny isan'io boky kely io mba hoe samy anana n'ilay boky kely dolidoly ny mpiasam-panjakana rehetrarehetra. Amin'ny ankapobeny zany dia mahafantatra ny fisiny io fitsipitondran-tena io ireo mpiasam-panjakana voalaza ao anatina secteur nytononoko teo ireo. Ny mpiasam-panjakana hafa kosa zany tsy midika hoe tsy manana fitsipitondran-tena ny sehatr'asa izay tsy voatorona teo fa mbola misy lalàna didim-pitondrana izay manambara ny hoe fenitra mifehy code de déontologie des agents de l'État. Io code io zany de déontologie io no mifehy ny mpiasam-panjakana hafa raha ohatra ka mbola tsy manana code de conduite izy.
raha ny tena marina zany de tsy misy mpiasam-panjakana tsy manana fenitra fitondratena eo am-panatanterahana ny asany. Miresaka n'izay eo mpanatanterahana ny asan'izay ianao a raha ohatra hoe voafehy ao anatina ao amin'ny sehatry ny asany ohatrany ataontsika hoe raha justice dia ao anatin'ny tribunaly ihany ve no fanatanterahan'ireo mpiasa ireo izay fitsipika izay sa hoe na aty avelany ary izy dia mbola voafehan'izay ihany koa. Ao anatin'io fitsipitondratena io raha hidirantsika lalina ary azontsika jerena any amin'ny site web amin'ny bianco satria miezaka izay manao mampita an'izany any amin'ny site web mba ho hitan'ny olona rehetra tsy confidentiel ny ao anatiny fa ny fitsipitondratena dia eo am-panatanterahana ny asa nefa ny ankoa misy fitsipitondratena ivelan'ny asa mazava be mihitsy zay fa ny mpiasam-panjakana dia tokony ho filamatra na ao amin'ny fanaovan'ny asany na eny amin'ny fiarahamonina hipetrahany zany dia misy fitsipitondratena koa mifandraika amin'izay fiainana manokana izay. Dia iza moa zany manao ilay fanaraha-maso hoe manaraka an'izay fitsipika izay tokoa anie ty mpiasa ty? Ny asa-panjakana fantatsika tsara fa izy io dia misy ambaratongan-drafitra izay mifehy azy ary izay no ampitaina amin'ireny sehatra asa-panjakana ireny hoe ny tena fiara-miasa maharitra ary ny famparetana ny fampiarana ny code de conduite dia tsy anjara ny bianco samy irery fa misy rafitra misy ambaratonga an-drafitra isaky ny ministera tokony hanara-maso an'izany ary tokony hanana sehatra izy ahafahana mitsara ny mpiasa tsirairay na hoe mananatra ny mpiasa tsirairay raha ohatra ka manohitra an'izay code de conduite izay izy raha tsy laza fa tsy ny fisiana codis ohatra eny amin'ny ministera tsirairay avy conseil de discipline dia tokony hiasa araka ny tokony ho izy ireny mba ahafahana manatratra ny tanjona ny amin'ny fampiarana ny fitsipitondratena. Inona ary zany ny fepetra raha ohatra hoe tsy manaraka an'izay fitsipika izay ilay mpiasa? Misy fepetra be dia be ny voalazan'ny fitsipitondratena aloha zany dia mijanona fotsiny amin'ny hoe lalàna tsy maintsy tanterahana fitsipitondratena ary mahavoasazy ny tsy fampiarana anazy izay sazy lazay ny fitsipitondratena izay dia midika ho fandraisana ireo sazy mifandraika amin'ny fandikan-dalàna na hoe fandikana fitsipitondratena eny anivon'ny ministera. Misy catalogue de punition eny anivon'ny ministera tsirairay avy hoe inona daholo ny sazy mifandraika amin'ny fandikana ny fitsipitondratena dia anjara ilay ministera na ilay sehatra asa-panjakana ny mampiatra an'ireny sazy izay efa voatondro lalàna ireny fa ny fitsipitondratena dia milaza fotsiny hoe lalàna tsy maintsy tanterahana io ary mahavoasazy ny tsy fampiarana anazy. Raha misy olona mahatsikaritra hoe nandika an'izay fitsipitondratena izay ty mpiasa anankiray ity aiza no lalàna lehany afaka tonga dia mitoroka any amin'ny bianco ve izy sa hoe ao amin'ilay rafitra misy an'ilay ary amin'ilay sehatra asa-panjakana no andehanany? Misy karazany roa no mety ho fandikan-dalàna na hoe fandikanana io fitsipitondratena io. Ny fitsipitondratena mantsy araka ilay lazaiko teo hoe misy andinindininy eo miaro ny mpiasam-panjakana tsy ho tafiditra amin'ny fanaovana kolikoly kanefa misy andinindiniky eo miaro ny mpiasam-panjakana tsy hanao fandikana lalàna mifehy ny asany zany hoe misy zany fandikan-dalàna mety kolikoly avy hatrany ny ataony amin'izay fotoana izay afaka mitory eny amin'ny bianco ny mpanjifa raharaha mahita hoe mpiasam-panjakana manao an'izay fandikana fanaovana kolokolo izay manohitra ny fitsipitondratena. Nefa ny koa raha ohatra hoe misy mpiasam-panjakana manao fandikan-dalàna momba ny asa fotsiny dia misy ambaratongan-drafitra ao tokony antonona mba ahafahan'ilay ambaratongan-drafitra mandray fepetrany amin'io mpiasa manao fandikana ny fitsipitondratena io. Hatreto ary inona no hoe hiezaka zany efa tanterahany ao bianco amin'izay hoe tokony ampiarana sy hoe fanarahana izay fitsipitondratena izay. Mitoy ny ezaka efa natao hatramin'izay ny ezaka ary mitoy tafiditra ao anatin'ny drafitra asa isan-taona amin'ny bianco ny manentana an'ireny cellule d'animation en code de conduite ireny. Rehefa midina any amin'ny faritra izay dia mandrakariva mihaona amin'ny tompona andraikitreny fotony isaky ireny administration publique ireny dia mampatsiahy indray ny tokony ampiarana ny fitsipitondratena. Na izany na tsy izany dia eo ilay fifandrombonana efa napetraka hoe misy andraikitry ny sehatra asa-panjakana amin'ny fampiarana sy ny fanaraha-maso ny fampiarana ny fitsipitondratena io dia tokony samy andray andraikitra ny rehetrarehetra. Marina fa anisan'ny tondra tohana ny ngezabe ny bianco amin'ny famolavolana ny fitsipitondratena. Izany akory tsy midika fa andraikitry ny bianco samy irery
ny fampiarana anio fi tsy pitondrateny io eto a dia manana loatra manentana ny tompona ndraikitra isan'ny tokony a mba ampiatsia mandrakariva satria rehefa averimbery ny zavatra io amin'ny mpiasa eo ambany fifehezantsika dia mandray a reo mpiaramiasa ireo ary mino zay efa hita zany fa mandroso a ny fampiarana sy ny fanajana ny io fi tsy pitondrateny io fa rehefa adiny kosa ny mampatsia azy io a dia tahaka ny tsy misy izy io ary heripo verimaina ny ezaka rehetrarehetra natao hatramin'izay samy gasy mandray vahiny mandroso tompoko ho andrehetra ny ady amin'nykolokolo ary miainga tokoa amin'ny fampiarana ny fitsipitondratena miainga amin'ny asa mandrara ataony tsirairay izany ity indray ilay fanontaniana ho an'ny mpiaino tahaka ny mahazatra mialohan'ny sarantsika izy amin'ireo groupe dimana tanteraka asombonana no ironan'ny safidin'ny mpifidy ny aina vao sany GSM sany pis safanjiry samandrava sarotra averiko ihany a izy amin'ireo groupe dimana tanteraka asombonana no ironan'ny safidin'ny mpifidy a ny aina vao ny GSM sany pis safanjiry samandrava sarotra valiteny ray ihany zany a no alefa ny mpiaino amin'ny alalany 03232 03230 amin'ny SMS tsy misy sarany io a indrindra raha laharana orange no ampiasainao tapitra indray ny fandarana samigasy androany noro isoraka ianao mampionina ravalson ny arana n'olotra ny fandarana teto isorana ihany koa ny mpiaino tsy tapaka ny fandarana manerana ny nosy ny Air Madagasikara no manohana ny fandarana no manohana ihany koa ny tetikasa samigasy sandanirina no ny kirakira ny lafiny teknika amin'ny herin'indray ny fotoanantsika manaraka aza donona ny fotoanantsika amin'ny val desambra manomboka amin'ny rora sasany arivo ao amin'ny Lepavé Antaninarenina samy tsara tompoko samy gasy fandarana fokariny search for common grande Madagascar toana masovo américaine samy gasy iray tanàna iray viny miaradio ho an'ny fandriam-pahalemana